Eo amin'ny taranja taekwondo ITF dia nandalo teto amintsika ilay manam-pahaizana allemand nizara nitraikefany nanome ny fahaizany ho an'ny mpiatroka ITF malagasy nandritra ny andro maromaro anisan'ny nanomana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ity taekwondo ITF ty ihany koa izy izay hiatrika ny fiantinany amboarany Afrika atsy Afrika Atsimo izay tanterahana amin'izao fotoana izao. Nandalo teto Madagasikara i Masters Paul Weller manam-pahaizana allemand eo amin'ny taranja taekwondo ITF nizara nitraikefany tamin'ny mpiatroka taekwondo ITF malagasy. You bring your foot to the side and you kick to the center. Okay. You bring your foot here, you kick to the center. Yes. Now you bring your foot here, natural, and you turn. And go. This is like Wichibochirui. Araka ny fanazavana nomeny dia ny teknika fototra sy ny fomba fitarihana fanazara-tena no omeny. Izy zany fahaizana traikefanana zany dia manampy ny taekwondo teto Madagasikara koa zany. Ty zany hoe ty zany maresy ny efatr'andro hatramina tongavana zany dia fahitany fa tena mivoatra foana teknika zany anatra daholo zany le pratiquant zany ary tena anandratravo zany ny fanevantsika any Afrika. Zany io zany zao voalohany zany izy fa mbola ny eritreriny zany dia mbola teverina foana. Nahatratra 500 teo amin'izao fotoana izao ny mpiatroka taekwondo ITF eto amintsika. Tsy mbola manana ny rafitra ofisialy toy ny federasiona sy ny ligue ary section ny tarantsy ty amin'izao fotoana izao. Ny fikambanana TIAM ny taekwondo ITF Académie Madagasikara aloha no miandraikitra ny fitantanana tanjona ho ny fikambanana ny itsanganana ny federasiona. Tao anatin'izao fiofanana izao dia misy ny fanomanana manokana omeny Paul Weller ireo mpiatroka malagasy izay andray anjara amin'ny fiadinany amboarany Afrika izay ho tanterahana tsy Afrika Atsimo ny 7 ka hatramin'ny 13 avril izao.